miarahaba indray atsika olo-pirenena manaraka ny fandaharana vokariny seni isan'ny asa ifantohan'ny seni ny famolavolana ny lisy-pifidianana 5 volana sy tapany no fotoana atokana andrafetana izany isa-taona misy tokoa ny atao hoe fanavozana isa-taona ny lisy-pifidianana araka ny tety-andro voafaritry ny lalàna dia ny 1 desambra no anombohana ny fanavozana isa-taona ny lisy-pifidianana ary ny 10 Mey kosa ny fotoana amaranana tanteraka izany. Rehefa niraisina ny lalàna vaovao dia ety anivon'ny seni Fohibe no amaranana izay lisy-pifidianana eto anivon'ny tany sy ny firenena izay. Voasoratra ao amin'ny andinin'ny 10 ny lalàna Fehizoro 724 tsipika aotraotra 7 fa ny lisy-pifidianana avy amin'ny fokontany rehetra dia angonina ety anivon'ny seni ao anatin'ny retsisy-pifidianana eto amin'ny firenena. Ilay lisy-pifidianana no faranana tamin'ny feptaona io no ampiasaina amin'izay fifidianana rehetra mandra-pahatonga ny fotoana fanavozana ny lisy-pifidianana manaraka. Amin'izao fotoana izao zany ny seni dia ao anatin'ny fanaovana ny traitement zany hoe nisy teo le famerenana iny lisitra iny nakany amin'ny fokontany hozahany ny isambatan'olona ny olo-pirenena sy ny mpifidy any amin'ny fokontany any nanaovana fanamariana nanaovana fitarainana dia tafaverina aty amin'ny seni zany zay lay fitarainana zay dia ataony traitement zany hoe raisina ampidirina ao anatin'ny base de données ny mombamomba reny le mpifidy reny dia eo ihany koa moa zany no analana ny anarana mety ho miverina satria tsy eken'ny lalàna ny fisoratana anarana miverina ao anatin'ny lisy-pifidianana eto Madagasikara. Ny taona 2024 dia nisy ny fanakianana nataon'ny olo-pirenena sy vondrona samihafa mikasika ny lisy-pifidianana ary voarain'ny seni ijerena fanatsarana ny fomba fiasa ireny fanakianana ireny. Ny fananana lisy-pifidianana azo antoka sy marina kosa nefa dia mila ny fandraisana andraikitry ny olo-pirenena. Isan'ireo ezaka natao hanatsarana ny lisy-pifidianana araka izany ny fanintanana ny olo-pirenena azoto hisoratra anarana ary azoto anamarina ny mombamomba azy voasoratra ao anaty lisy-pifidianana. Manomboka ny voalohan'ny volana desambra hatramin'ny 15 ny volana febroary zay zany no akaresantsika makao amin'ny birao fokontany misoratra anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana na manisotro ireo le olona zay tsy tokony ao anatin'ny lisy-pifidianana intsony. Faranana ny 20 ny volana febroary faranana vonjimaika eo anivon'ny voanira misahana fifidianana eo amin'ny distrika zay lay lisy-pifidianana zay. Dia rehefa voafarana io dia averina indray zany makany amin'ny fokontany mandritry ny 20 andro no hijanonany any amin'ny fokontany anaovana ny fanamariana sy ny fitarainana. Dia akarina miverina makaty amin'ny seni atao ny traitement an'ilay lisitra ahafahantsika zany toy izay ho avy amin'ny 15 ny volana Mey ahafahana mamarana tanteraka ny retsisy-pifidianana eto amin'ny firenena. Efa nisy ihany koa ny fitsiriana ny lisy-pifidianana izay nataony manam-pahaizana manokana momba izany na ahafahana nitondra fanatsarana ny fomba fiasa ihany koa ny tatitra momba io fitsiriana ny lisy-pifidianana io. Ivoaka ny 15 Mey ho avy izao ny lisy-pifidianana no avaozina ary ampiasaina hatramin'ny 15 Mey 2024. Izany hoe ampiasaina amin'izay fifidianana rehetra atao amin'ity taona 2024 ity. Raha ny antotanisana voaka ny seni nandritra ny famaranana vonjimaika ny lisy-pifidianana dia niena ny tapitim-bon'ireo voasoratra anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana. Ho fantatra kosa ny tarehimarika ofisialy miaraka amin'ny famaranana tanteraka ny lisy-pifidianana amin'ny 15 Mey ho avy izao io. Hatreo ny fiarahantsika tato anatin'ny fandarana olo-pirenena ao androany mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azadinoina ny manaraka ny vaovaon'ny seni ao amin'ny tranokala sy ny pejy Facebook. Veloma tompoko.